fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaina mpanajana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Indroary ireo lohatenim-baovaontsika. Bazary kely Tomasina may hatramin'ny 700 isanjato. Nahazo foto-drafitrasa afaka maty rano fisotro madio ny any amin'ny faritra Vatovavy. Fivainanana masina kely any Lamaiky manana solotena 80 i Madagasikara. Araka rehefa nentina taminao tamin'ny lohatenim-baovao teo dia may hatramin'ny 700 isanjato ny bazary kely ao Tomasinao hatokony tamin'ny 10 sasany alina no nanomboka ny hitatra izay afo izay somary nanantsarotra moa ny fifehezana ny afo na izany aza dia ny fanometanana ireo fokon'olona tamin'ny fifehezana izay afo izay betsaka ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana tonga teny an-toerana raha olona iray kosa no namoiny ny vokatra izay famaizana izay harahantsika ny sary vantany vaovonina fa hiditra resaka toe-karena vetivety aloha isika. Nazo toana amin'ny fanalana ny fahasahiranana amin'ny rano fisotro madio ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitry ny mponina ao ambanivohitry Mananjary fiara-miasa ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fidiovana ary fanadiovana no nahazoana izay foto-drafitrasa izay niaraka tamin'ny CRS novatsiny tetikasa Spasis Vola ary ara-teknika tonga nanome voninahitra izay fanolorana foto-drafitrasa rano fisotro madio izay kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrikany Mananjary Rindra Del Rafael. Commune Besakaponina nefa mizaly rano fisotro madio commune ambanivohitry Anosopary eny Andohasana eny amin'ny ranom-penimponina any an-toerana no matsaka ny rano sotroina na ny hampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Sy nitaza-posiny an'izany nefa ny fitondram-panjakana izay mizoro ankehitriny fa nisy ny fiarah-miasa avy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana sy ny fanadiovana sy ny CRS izay novoatsiny tetikasa Spasis Vola hamasy rano fisotro madio ao amin'ny fokotany 3 ao anivon'ny commune ambanivohitry Anosopary dia ny fokotany ny Bakinamorona, Maromanitra ary Anosopary centre. Ponina miisa eo amin'ny 1608 isan'ny ponina ao anatin'ireo fokotany anankitelo ireo ary ahitana branchement social na fanjakana iombonana miisa 450 izay naorina eto Anosopary. Dia sy ireo ihany fa mbola misy ihany koa bloc sanitaire izay hoe WC tena fomba tokoa izy ao mas tena hoe manara-penitra izay ahitana ho an'ny vehivavy, efitra ho an'ny vehivavy, efitra ho an'ny lehilahy ary efitra ho an'ny olona manana sembana. Ahitana ihany koa fanasana tagnana izany antsoina hoe DLM miisa 3. Ao anatin'ny tetikasan'ny CRS tamin'ny alalan'ny zararano andiany fafito no nahafahana namatsy rano fisotro madio ny commune ambanivohitry Anosopary izao. Tombony lehibe ho an'ny vahoaka any an-toerana araka izany izao tetikasa ny fitondram-panjakana malagasy izao. Raha eto Anosopary dia ataoko hoe fahasalamana aloha voalohany satria raha rano tegna tanimbary no nisotroiny zareo teo aloha dia ranony namorona igny dia izao zany zareo lasa misotro rano madio be vita traitement ara-dalàna tsara mihitsy ary ataoko hoe efa lasa nofirasy ho an'ny Anosopary zany sy fokotany maromangitra ary fokotany Bakinamorona ny rano maloto izay ataoko hoe natina na sy tiana dia tsy maintsy nisotroina satria sisy azo natao sisy safidy fa tsy maintsy niaina tamin'izany ny vahoaka taty dia afaka teo ambany vakoa an'izay. Ao anatiny anjarandraikitra ny olom-boafidy ny mitondra ny hetahitany vahoaka ho iatrany ny solombavam-bahoaka voafidy teto Mananjary mamiaza Sarlo. Rehefa nandalo taty voalohany aho dia isan'ny raha nangatainy vahoaka teto voalohany ny atao hoe rano ny anjarana solombavam-bahoaka sy voatery magnano an'ilay izy fa nitatotra ny etaetany zareo tany amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany dia mbola tamin'ny premier mandako moa dia tadidinareo tsara fa niara nitateriko tamin'ny fitondram-panjakana niara nahita ngamitsika tamin'le nitondrako rano avy Mananjary misy saika mba nampisotroiko ny ministry ny rano tamin'izany fotoana zany tao amin'ny Assemblée nationale hoe itony rano hoan'ny Mananjary agny sika rehetra ngamba mahita fa voavaly ny ao Mananjary ville amin'ny alalan'ny PAEP dia taty moa zany io voavaly amin'ny alalan'ny CRS io.
commune maro atonivony district amin'ny Mananjary moa no isitraka rano fisotro madio avy tamin'ny fitondram-panjakana amin'ity farany taona ity. Alafombava ara-tsosialy izay narahantsika teo izay fa efa vonona ihany koa ny sary mahakasika ny famaizany bazary kely tany Tomasina ho arahantsika avy hatrany. Menuka tampolo rala de bazary kely Tomasina izay fataka ni lusa pantaona kona ura itenena sita itenena kizao amin'ny bazary fa efa nzao de mbola hita fa mbola mbola beka efa manao natao ireo mpamosina eo ihany koa ireo mpinsena ato bazary kely ihany koa. Tokony tamin'ny folora alina no nanomboka ny rehetra ny afo miainga avy teto amin'ny bazary kely ambany na atradiny rakambe folora ny firehetan'ny afo izay niteraka fahavoazana sy folo isanjato. Olona iray hatreto no maty voalaza fa may niaraka tamin'ny entana tsy fantatra mazava no antony na tonga izao famaizana izao mitantara ny zava-misy ireo mponina trabony. Le afo aloha zany mety raha ny ono aminay satria manko izay efa tara vao tonga dia mety efa 30 minitra tao aoriana firehetan'ny afo izay vao tonga dia ny feo eny zany dia hoe environ 20 metre miala teto amin'ny fikolotsenanay ity ny atomboka le afo dia izay tonga hoe anavotra fa efa tsisy azo atao tsony efa tsy tafiditra tsony efa afo daholo ny tanàna dia tena tsy tafiditra tsony izay. Zany sao inona no amidiny teo? Legioma ny anay, ovy sy karoty dia laiso. Inona no mety hoe nahatonga paritaka be na? Voalohany indrindra aloha zany le tena ny bazary raha isika kakazo daholo no tena fa na izany azy zany anay zao io dure venenareo may anay le partie hazo rehetrarehetra zany tonga dia tsisy may rehetra. Tonga akeo zay amin'ny raika amby folo latsaka satria mbola agnaty dia mbola tsy maheno pompier efa tonga aty zay maheno pompier kely dia ahoana dia efa nahay niakatra amin'izay le afo tsofoka aty zay nifindra ary amin'izay le afo fa niakatra ohatran'izay ny tantarain'jareny dia nahay niakatra taty amin'izay le afo dia zay nitsoka daholo. Raha fantatra hoe taiza no mety hoe fanombohan'le afo? Afo ta bazary kely tany ambany. Ny fisehoan'ny hain-trano dia tsy nampozina mihitsy satria ny hain-trano avery ambany ary amin'ny tsena esplanade tavaka aty ambony aty amin'ny bazary kely aty ambony tsabona tanteraka ny bazary kely mangataka amin'ny fifampanjakana izay mba hijeranay akaiky hijeranay satria tena 82% zany ny fahasombana. Inay zany amin'ny hoe mpivarotra anay zany zavatra tena hoe masoa anay zany dia hoe mitsenanay fivarotanay dia zany zao zavatra vola amin'itao aminay zany mba ny fanampiny fanjakana ao atao aminay zany dia hoe ny anamboarana tsenanay ho anay satria izay anisan'ny tena zavatra mampimahiny misy le famaizana tsena tebotebo foana izay vahoaka hoe moa izay ho tafaverina amin'ny plasy sy tafaverina amin'ny plasy dia anisan'ny zavatra tena hoe angatainy an-tanandro misy zany hoe raha misy zany hoe fikarakarana fanampiny fanjakana anay zany dia aleo zay recensé izay vita recensement io mba hiazona amin'ny toerana satria anisan'ny mampikorotana ny saina vahoaka mpivarotra eto bazary kely zany fanamboarana tsena zany. Efa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo tompon'andraikitra manoloana izao vonona izao mariny fa mahery ny 3 arivo ireo mpivarotra eto bazary kely Tomasina izay nitondra faisana nandritra izao famaizana matsiravina izao. Lafiny kolotsaina kosa indray totosan'ny farany herinandro lasa teo tany amin'ny renirano Vondro ilay fomba ho famerenakasina ny tanànan'ny Tomasina amin'ny mahatany Betsimisaraka azy ka ny mpandalany kolotsaina Betsimisaraka niaraka tamin'ireo vavanjaka tany amin'ny commune Fanandrana Tomasina faharoa no nanatanterana izany. Jean Fabrice Volatina. Mila averina ny asin'ny tany eto Tomasina faritra Tsinanana amin'ny marenivohitry ny Betsimisaraka azy mba hialana amin'ireo loza maro samihafa sy irosoana amin'ny fampandrosoana tena izy hoy Michel Emilson na Ramil de Tamatavy mpandala ny kolotsaina Betsimisaraka. Izay no isany Antony Ray lehibe nanaovan'ny fombafomba tetsy amin'ny ranony Ivondro niaraka tamin'ireo tangalamena avy amin'ny faritra iny ny sabotsy fa 5 ny volana Jolay 4 sy 4 arivo teo. Ny vondrona dia anisan'ny rano manana lazana. Reto Madagasikara vondrona zany araika ihany.
dia ny vondrona rehefa misy zavatra ataon'olo maventy na mpanao politika na dia ny atao hoe vondrona dia hery mitambatra agnatin'ity ihany koa no hanagnana hery ahafagna manerigna ny fagnaremagna ny asan'ny tany satria zany le hery alegna avy amin'ny rano io satria zay reza vavirano no talohantsika olombelona dia zare nagname nosy nafantsika olombelona ny aigna tambony tany ny faritra antsinanana zany vao nipetraka ny ny faritra antsinanana anazy agnisan'ny nipoirany masoandro dia managna ny maizy ananjy izy amin'ny resaka hasina ary koa vao natao agnaran'ny tanàgna anazy dia atao hoe atao masina ka tsy maintsy misy olona ihany irany zanahary sy ny razana sy ny jintany sy ny izy ireo agnaty rano zay vao afaka magnaragna dia rehefa agnaragna nefako tsy vitan'ny mpanao politika fotsiny fa tsy maintsy miaraka miasa reo satria ny tany mananjigny ka ohatra ka ny mpanao politika mivandravandra fotsiny manahiragna anazy zay ka zay le ifandraisana mila zany apetraka ny olobe ara-drazana dia rehefa tafipetraka io dia io amizay no mangataka amileo jigny-tany ohatra zao nagnano lalagna le olona nagnano lalagna dia ataovy lalagna alohany agnano lalagna tsy maintsy misy fomba atao vita ny lalagna misy fomba koa atao fa tsy hoe alegna fo lalagna dia alefa amizao marobe fa ndraiky zay mahatonga ny misy miteny hoe lalagna tsy voatokana anay io lalagna tsy vita ataka io d'accident fo ankeo maty magnino izany ny fandraisana ka rehefa misy raha zany atao ambony tany amintsika olombelo sy tsika olombelona moa zany mivoatra ny fanahy dia mikirera marobe ka rehetra azo atao fagna fa tsy maintsy misy fangatagna araka ny nambariny hatrany ny eto amin'ny vondro no vita izao fa mbola ho betsaka ny etsika ho ataony miaraka amin'ireo vavanjaka ato amin'ny faritra Atsinanana. Alafiny toekarena nanoizantsika ny vaovao tafatsangana ny vondron'olona ifotony eo amin'ny Tobomasina Kristy Voaomby ao Mangaoko anampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manodidina efa nahitambokany ihany koa ny fanentanana ao amin'ny famokarana zanak'azo sy miady amin'ny Doroala izay manimba ny fambolem-bary tato ato vola farasoa eo amin'ny sariny Toutson François. Mamokatra vary avokoa ireo vokotany manodidina ny Tobomasina Kristy Voaomby aty amin'ny komina Marovantaza anisany etaetan'ny mponina eto amin'ny vokotany Mangako noho izany ny fanamboarana ny lalana afahana mamoaka ny vokatra. Etaetanahy amin'ny fampandrosoana misy zaho ny lalana zany tena tiako mba amboary indrindra lalana avy amin'ny komina Marovantaza mandeha amin'ny Tobomasina mivantana eto amin'ny vokotany Mangako. Voalohany vary zany tena zava-dehibe mandeha tonna faharoa amizay koa zany ny omby amin'ny tsena zany tena misy marina ny omby boka avy aketo fahatelo orange zany mbola anisany vokatra aby zany tena mitarana lalana voalohany eto Mangako azay mampiaigny Marovantaza zay zany fagnariagna maseho fokotan'izao hoe lalana mbo angatahako mba ho vita mivokatra be zany ny komina sy ny fokotana. Manamafy izay fangatana izay raha teo ny eto amin'ny fokotany Andavakaka izay mifanolo-bodirindrina amin'ny fokotany Mangako. Fa le problème lalagna hatreto tsy voavaha avy amin'ny goudron eo Marovantaza mihitsy hidirina roy io ny olana. Ireo fokotany roa ireo no sopotry ny komina Marovantaza ato anatin'ny distrikina Analalava amin'ny resaka vary etaetan'izy ireo ihany koa ny anampina ny tohadrano sy ireo fotodrafitrasa ilaina amin'ny fambolena izay fototra iangany ny fampandrosoana. Afa anisan'ny sakana lehibe ho an'ny komuna ambanivohitra Antanety-be anaty volo ny faratsiany lalana hoentina mamokatra na izany aza dia efa ao anatiny tetikasa amiroro ny anamboarana ny lalana miala avy eo Sadabe miazo ny komuna Antanety-be izay no fantatra nandritra ny tsena be santatra izay no tanteraina tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo iny. Alovasoa José. Isan'ireo komuna manana ny tanjaka raha-tokareny ny komuna ambanivohitra Antanety-be anaty volo eo amin'ny fambolena vary, ny tongolo, ny katsaka ary ny mangahazo sy ny tsaramaso ary ireo vokatra maro hafa. Isan'ireo olana ho an'ny komuna ambanivohitra Antanety-be anaty volo anefa ny faharatsiany lalana hoentina mamoaka izay vokatra izay. Ankoatr'izay
dia nanomboka ny fa 4 ny volana jolay ka ny farana ny fa 7 ny volana jolay lasa teo ny tsenabe santatra ho an'ny komina ambanivohitra Antanety anaty volo izay hoentina ampahafantarana ny zava-misy ara-toekarena eo amin'ny komina. Ny antony tsenabe dia mba hampiratina an'ireo vokatra mampalaza ny komina Antanety anaty volo. Mbola ratsy be lana makatety Antanety be na dia akaiky Antananarivo ary ka izay no sakana ngeza be tsy mampandroso ny komina Antanety anaty volo. Mandrapatonga ny projet ny mpamatsy vola dia ny fokon'olona no manao ny lalana. Dia mbola toy izy amin'izao fotoana izao satria io lalana io rehefa tonga fotoam-pahavahatra dia tena ratsy dia ratsy tokoa. Dia somary kitihana kely ilohany izao atsaraina amin'ny alalan'ny asa tana maro izay tokony azo atao fanotovana ny lavaka sy fanokafana ny kanala isan-karaza. Misy trano lehibe tsy atsimoatsy ao atsimo kominanao. Trano pokon'olona ilay izy ny ambany. Dia ny ambony natao fampirimana boky biblioteka communale. Dia eo ihany koa ny salle de vidéo ho an'ilay olona marefo tsy mana ividirana trano ary mifampianarana mamaky gony bebe mamaky tesy manoratra ao anatin'izay efitrano zay. Izao ny projet ngeza be ataon'ny komina ny tontolo ity. Nakatana amin'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao dia ny jereva nakaiky an'io lalana io aloha voalohany indrindra dia mifanongana orinasa madinika sy fampifana ho an'ny tatsaha, fanomezana masomboly sy sezitra, fanamboarana todrano ho an'ny tatsaha-mpamokatra. Efa tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa amin'irao ny fanamboaran-dalana ny RIP 19 araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Ananjorobe. Nay moa zany eo amin'ny dingana misy anay efa tonga dia ny kabarina eto amin'ny Assemblée nationale io. Roa ihany ny zavatra nylazaiko tao tamin'ny kabary fionana tamin'ny gouvernement. Ny bassin versant aty andrefana andakana sy aty amin'ny ilany andrefana aty ary ny lalana RIP 19 zay le izy ny RN3 efa nilazaiko tamin'ny voaloha dia efa nanomboka. Zay ny lazako aminareo fa tena miasa le retsy ity fitondrana fanavaozana tarihan'ny Mikael Randjeniriny ity. Narehitra ity tsenabe satatra ity ihany koa dia misy ireto 5 mirala mianaka ireto no nasandratra ho an'ny maribonina Pyrénées ho an'ny grand officier de l'ordre national sy ny commandeur de l'ordre national ary ny chevalier de l'ordre national malagasy. Akoatr'izay dia nisy ny fitsidihana ireo trano eva manamarika ny vokatra izay isan'ny mampalaza ny commune ambanivohitra Antanety be anaty Fa niteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka mpivezivezy ny tetezana ho an-dranokely izay manelanelana ny komuna Sahamadio fisakana sy ny fiadanana hatramin'izay noho ny fahasimbany nijoro ny fikambanan'ny tanora ao Sahamadio fisakana ao ka nanamboatra izany tetezana izany rehefa nahazo fanohanana avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika vita soma tsara izay tetezana izay ataorian'ny roa andro nanamboarana azy. Alain Rodlish Rakotor Malala. Nampitaraina ny mpivezivezy maro eto anelanelan'ny Sahamadio fisakana sy fiadanana ity tetezana eto an-dranokely ity avokatry ny fahasimban'ny hazo na rafitra teto ka efa nahitana lavadavaka ary nampianjera ireo bisikileta sy moto izay mandalo eto amin'ity tetezana ity ka naniry ny siny anamboarana ity tetezana ity ny mponina mivezivezy eto an-toerana. Tsy nitazapotsiny manoloana ny fahasimban'ny ity tetezana eto an-dranokely ity ny fikambanan'ny tanora eto amin'ny kominan'ny Sahamadio fisakana fa nangataka tamin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'ny Madagasikara anampy azy ireo hanamboatra ity tetezana ity. Nisy fangatana nataonay tanora fikambanan'ny tanora ny Sahamadio nandefa fangatana nay zany satria tena simba tanteraka ny tetezana dia valiny tonga ara-potoana tonga dia valiny avy any amin'ny fitondram-panjakana taritin'ny président Mikael tonga efatrano tao faran'ny fangatanay fotsiny dia fa tonga ny valiny dia eto ampamboarana azy izao vinavinana ho vita rafakapitso ty tetezana ity. Misaotra sy mankasitraka ny président tena mahafinaritra ny toy izao. Taorian'ny asa fanamboarana tao anatin'ny 3 andro izay notanterahany ireto fikambanan'ny tanora eto amin'ny komina ny Sahamadio fisakana ity dia vita soma tsara ary efa azon'ny mpanjifa andehanana ity tetezana ity no natsarana ihany koa nasiana ny arofanina raha tsy nisy izany teo aloha no voaloko tanteraka velom-pakasitrana tamin'ny asa nataony ireto fikambanana ireto asindry fitondram-panjakana nanampy ny fikambanana ireo mpahazo tombotsoa. Faly aloha ty tena re mijery anay zao re mita eto dia sahirana ampiasa sarety mita eto dia tena sahirana da amin'ny taloha izy simba sa magnahy fa sehoan'ny simbany zareo dia tena
ka misy nantalo eto soranay aloha namboatra azy satria dia tena afa-pahasahiranana zany amin'izao ohatra ny aho aloha rehan'ny fahitako azy dia tena rehitako izay manimbasimba azy dia tena tonga dia mihitsy voalohany mitoroko any fagnatanay dia ny fahasaran'ny arabelo zany dia tatezina dia tena mihitsy mba ho vita be tohatra ndriandray afa ndry ny fikojakojoana ny asa ombonana toy izao no mampaharitra tsy mahaela voasimba ny foto-drafitrasa ka nanentana ny rehetra mba iaro ny zava-bita tsara na sipanarenana toy izao ireo fikambanana ny tanora izay nanantanteraka ny asa. Natomboka kosa ny fanamboarana ny lalana 13 kilometatra mampifandray ny commune ambanivohitra Maromitety sy Vavazana any Vavatenina fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny faritra anona etsika nafana nanomboka izay asa izay ary aharitra iray volana ny asa fanamboarana Abel Benjamin. Natomboka ny asa fanamboaran-dalana mampitohy ny commune Maromitety makany Vavazana distrika ny Vavatenina. Lalana manamorona ny Lemakiazafo mamakivaky fokon-tany maro. Aharitra iray volana ny asa mifanometanana ny vahoaka sy ny mpitondra toy ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny faritra Analansorofo. Volagna may zay taty farany angamba nitsidika nyty lalagna ty commune Maromitety. Niala avy amin'ny fokon-tany Maromitety mandrapatonga agny Vavazana nataony fitsidiagna nidina tagny fotony délégation maromaro androany zagny tonga ny fitaovagna zay nampanantenaigna ny vahoaka andeha tanteraka ny asa zay inoatsika fa agnatin'ny volan-draika dia ho vita araka an'izay moyen ampelatagnana ny asa zay noeritreretigna dia ny fagnamboarantsika nyty lalagna tia ho mafia matanjaka ary maharitra dia ho isy koa ny camion ngeza be ho avy eto hitatitra n'izay vato zay vahoman'ny vahoaka zay no apportny vahoaka eto amin'ny fitateragna ny vato entsika namafisagna ny lalagna fagnentanagna hoentanay zagny dia ny fiarahamientany fitondram-panjakagna fanavozagna zay taritiny colonel Michael Rengenirina sy ny aty amin'ny faritra ary indrindrandrindra ny distrika sy ny commune miara-mientagna atsika amin'ny fagnasoavagna vahoaka amin'ny alalan'ny fagnatanteragna ny asa zay andrandray ny vahoaka. Vonona ny vahoaka amin'ny anjara biriky hoy kosa ny ben'ny tanàna Sera Lito. Toy izao kosa ny fanehoan-kevitry vahoaka voalohany mpampiasa io lalana io. Ileny dasa irne voeko madiny ko ratsy lalana mbany gwedra fogna bakany kranila ndre tsisy hita amina gwedra. Zegny le mbo tiavany ko mbo vita mety mbo milagny tsy mijaly ko zay mandeha malaka vokotany amin'ny madinika Vavazana. Milina telo lehibe samy manana ny asany no mihodina eto mandritra ny fotoam-piasana. Asa sarakalitao mety tsara amin'ny toetrandro aty no atao eto. Ny Maromitety sy Vavazana no metomboka ity fa efa misy vaovao mahafaly ihany koa mahakasika ny fanamboarana ny lalana Vavatenina Miarinarivo iny. Toizatsika amin'izay vaovao ny fampandrosoana izay ihany afa-pahasahiranana ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny fokontany Tanambao commune Antsenavolo amin'izao fotoana izao satria dia nahazo foto-drafitrasa an-tsekoly vaovao ianaran'ireo mpianatra ao amin'ny ambaratonga fototra fiara-miasa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny CPGU no nahafana nahazo io foto-drafitrasa io ka tonga nitokana izany tany an-toerana ny solom-bavambahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny Mananjary. Rindra Del Rafael. Faly zahay mpianatra navitana ny lakilasy ty misaotra betsaka amin'ny fitondram-panjakana trano roa efitra mirefy 20 metatra ny lavany raha atao kosaka 20 metatra ny sakany io no foto-drafitrasa vaovao ianaran'ny mpianatra ao amin'ny ambaratonga fototra ny Antanambao zapiny Antsenavolo ao anatiny fari-piatidi-pampianarana Mananjary amin'izao fotoana izao. Fiara-miasa ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny CPGU no nahafahana nanorina azy io. Maromaro ny foto-drafitrasa azonay teny faritra Vatovavy izay nitanterahin'ny CPGU dia efa miditra sy kelikely fanokana izany dia mitombony moa zany dia izay ho an'ny sasa malagasy mendrika ho an'ny zanakay etsy amin'ny faritra Vatovavy mianatra beazina ao anatina efitrano mafy ohatran'izao. Fantatsika tsara fa tsy amin'ny faritra Vatovavy dia misy amin'ny faritra iharan'ny rivo-doza sy ranobe foana mandava-taona.
tombony lehibe ho an'ny zaza any an-toerana araka izany ny fahazahoana ity fodrafitrasa vaovao ity fa tokony ho jerena manokana kosa nefa ny momba ireo mpanabe. Tiana azo lakilasy vaovao ny eto Tanambao fa isan'ny mbola aretin'ny fampianarana eto Madagasikara dia ny mpampianatra. Ny mpampianatra sekaseka mpampianatra Firamady ka agnarany zany mianatra amin'itony sekolim-panjakana itony fa miala tsiny aho tombotombony miantoka zaza amina privé amin'ny fiantohana ny karaman'ny mpampianatra. Zay ny zavatra iainanay vahoaka ety ambanivolo aty miangavy ny fitondram-panjakana fohy be mba hitady vahaolana farany maika mba ampienana farafarasiny amin'ny ansasany ny mpampianatra alohan'ny fokon'olona karama na mpampianatra Firama satria eto Madagasikara ny atao amin'ny direnina vatovavy no mbola mivangongo besaka indrindra ny atao hoe mpampianatra Firama. Marina moa fa sara ny voka-panadinana CEPE sy ny BPC seconda teto anivony sisiko mananjara tamin'ity taom-pianarana ity ka hanolotra fanomezana ho an'ireo mpianatra nahazo lauréat aty an-toerana ny solombam-bahoaka mamihaza Charlot. Zay ny tany mananjara fa hanony takaitra mbola navelany rivodoza Batsiray dia mbola somary miaina amin'ny fahasahiranana ihany koa ny CEG ao Manombo distrikany Farafanganao ka miaina ny tapa fany ireo zaza miatrika ny fanadinana BEPC amin'ny toerana io tsy ampy ihany koa ny efitrano fianarana vaovao ka tonga nama izay olana izay tany ny toerana ny tetikasa GERP izay notohanany FOM miara-miasa amin'ny ministerany fanabeazam-pirenena Mamison Randriamsandratra. Fito amby valopolo isanjato no nifindra kilasy teto amin'ny CG Manombo. Raha toa 12 isanjato kosa ireo afaka BBC tamin'ny taom-pianarana 2024 4 sy 20 lasa teo. Raha jerena dia ambany ny taham-pahafana raha nampitahina tamin'ny 2 taona lasa no ny tsy fahampiany efitrano fianarana sy ny fahasimbana misy eo amin'ny fotodrafitrasa. Tratran'iny vanim-potoanany sara iny dia nisy tafony miendaka. Dia rehefa merika andro dia misy kilasy tsy mianatra dia tsy maintsy misy ampandeferina zany amin'ny kilasy rehefa mandritra an'ilay herikandro. Mba ho amahana izany dia nomena ny sekoly efitra ny CG eto Manombo. Ny efitra iray birao, ny telo kosa efitrano fianarana miaraka amin'ny W hoentina amahana ny olana. Izany no nisy no ny avy amin'ny tetikasa GERP. Manana andraikitra lehibe koa GERP ampandrosiny olona manodidina izay miara-mitantana ny GERP izany fahatrarovana izany. Anisany tambierina andraikitra lehibe nomeny GERP an'izao fokotany Manombo izao zany ty sekoly ty izay niarahana niasa tamin'ny FOM satria ny fampianarana anisany zava-dehibe indrindra amin'ny hoavy ny fampandrosoana. Loharanona zahosikana an'izao zavatra izao zany ny rehetra tontolo iainana. Zahay ao ministère fanabeazana mazanako zao zay tarin'ny madame ministre manana le politique na éducation environnementale zay eritreretina installé manomboka amin'ny EPP izy io le fanabeazana na ara-tontolo iainana dia hitrana amin'ny CG jusqu'à misy zava-dehibe zay mba hikazegna tontolo iainana. Voavany olana amin'ny ampany ka ezaka ireo mpanabe ampiakatra ny taham-pahafany mpianatra amin'ny taona ho avy. Manomboketo zahay dia ezaka anao zay tratrany aina hagnasara nye voka-panadina zay avoaka isa-taona any amin'ny BPC zany magnategna zahay fa isontra ambony zay résultat azonay isa-taona io ny résultat azonay. Tombanana 20 ireo mpianatra andrato fianarana eto amin'ny CG sy Zapiny Manombo. Anatin'ny fari-piadidia mpampianarana Farafangana direnina Atsimo Asinanana amin'ny taom-pianarana 4 sy 20, 7 sy 20 avy izao. Tsy natao toy ny tany lavitra andrina ny CEG Matsinjo amin'ny commune Morarano Kroma distrikana Amparafaravola fa nahazo ny anjara fanampiana amin'ny fanarenana sekoly izay misy fahasimbana vokatry ny rivodoza sy ny fampitaovana fanohanana avy tamin'ny fitondram-panjakana natolotra ireo olom-boafity sy olom-boatendry tany an-toerana manofinaritra Tina Julief. Mbola olana amin'ireo sekolim-panjakana maro aty amin'ny faritra loatra mangorony tsy fananana fotodrafitrasa ara-dalàna. Efitrano sekoly efa antitra misy fahasimbana ary eo koa ireo lasibatry ny rivodoza raha tsy ilaza afa-tsy ny eto amin'ny CEG Mahatsinjo commune Morarano Kroma district Amparafaravola.
mba ahafahana manatsara sy manarina tsikelikely ny simba midina ifotony ny solom-bavambahoaka Rakotondраmanitra vahiny Felix sy ny lehibe ny farim-piadidy mpampianarana amparavaravola nitondra fitaovana mifandraika amin'izany. Nandalo rivotoza gezany tamin'ny fotoam-pahavaratra iny dia anisan'ny victime tamin'izany ny zapina mahatsinjo ato amin'ny sisikona paravaravola ka io dia sorana be dia be ny zareo amin'ny BNGRC amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana nanolotra tôle 060 izay miisa 70 ho an'izany zapy mahatsinjo zany ary panina amboa 4 mètre miisa 450 ary pointe tôle miisa 45 kg. Izany dia mitsinjara ho an'ny CEG mahatsinjo ny EPP ambody rano, EPP ambody ala ary ny EPP ambody tafana. Araky ny fantatritsika moa zany dia misy an'ilay siady izay tantanin'ny député dia manolotra andreto tabogaba valo ho an'ny CEG mahatsinjo izahay. Misy fangatana izay nataon'ny talen'ny CEG teo makasika ny CEG eto mahatsinjo manokana ny tsy fampiny fotodrafitrasa salle de classe. Iny moa mbola programme anasa amin'ny siady manaraka fa manana fahavononana amin'izany zany. Manao ezaka izay vita ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny asa goavana miandry amin'ny fiatrehana ny taom-pianarana vaovao. Miantso fifanomezan-tanana hatrany ny sekoly mba ahafahana manatanteraka antsakany sy andavany ny fampianarana. Vao mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana kosa miaentitra ny fiarovana ny tontolo iainana ny Fenerive Est tany aentitra ihany koa ny mpitantana ny atialam-panjakana tampolo any Fenerive Est ho an'ireo minisy manimba ny ala ary mamono ihany koa ireo bibidia ao anatin'ny edy Ramananjavy. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana sy fanentanana amin'ny alarovana ny fitsarana mba tonga voalohany Fenerive Est mahavoasazy ny miditra tsy mahazo alalana indrindra fa ny manimba sy mamono ny biby amin'ny atialam-panjakana ity. Karakory raha miandry olo na sazy miandry olo agnatin'le midimiditra agnatin'ny faritra arovagna regny. Am'le raha noyau dur izy dia tonga dia folo taogna sazy miandry. Ankoatran'le noyau dur de grand ko zegny ny na hoe 10 taogna ny sazy miandry le olo miditra agnatin'ny faritra arovagna rehefa nahazoagna alalagna fa hoe mpanampahafantarigny rentany rendangitra fa agnatin'ny faritra arovagna hitany io de zay zegny ny sazy miandry olo miditra na hoe mbola miditra agnatin'ireny faritra arovagna. Faritra fady na manapatapaka raha na malaka raha koa zegny dia fa tegna fady indrindra hoe mamono biby agnatiny koa zegny tegna fady tanteraka dia agnatin'izay hoe miatra amin'ilay lalàna famonoagna biby agnatin'ny faritra arovagna zay. Tafiditra agnatin'ny politika mpanjakana agnatin'ny famerenagna ny Madagasikara ho nosy maitso mahatonga an'ilay lalàna somary masiaka amin'ny fampiarana an'ilay hoe fandikan-dalàna mikasika ny faritra voaharo zay. Sary piaro amin'ny atiala ny mpitantana amin'ny ala tahiry tampoly Fenerive Est amin'ny alalan'ny mponina ifotony mampitandrina ho an'ireo izay manana heritreritra hanimba sy hanapotika ny alarovana ity. Sary piaro aloha ny mponina ifotony efa mahatsapa zany fa ity ihany no atialam-panjakana zany ka tsy amela mihitsy zany ho ireo izay mbola mieritreritra zany hoe hanao zavatra tsy manara-dalàna atao anatin'ity faritra arovana ity ary ombanay mpitantana ihany koa zany hoe izahay koa dia hoentsitra ho an'ireo izay mbola sahy mandika ny lalàna ny fidirana atao anatin'ity faritra arovana ity tsy azahoana lalana dia efa azahoana sazy manokana izay mino sy matoky ao fa efa ainy zareo avy amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany ato. Hamafisina ny fiambenana sy fanampiana ara sosialy ho an'ireo mponina izay mipetraka manodidina ny atialarovana ity.
tany Fenerive izay fa nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny roivoary na ny ala onkony tany amin'ny faritra Ambelaky ny herinandro lasa teo ka tany amin'ny commune Soahan district Antsalova no nanamariana izany tamin'ny alalan'ny hetsika maro sosona fantatra tamin'izany ihany koa fa miamitompo ny velaran-tany rakotra ala onko any amin'ny faritra Ambelaky fa saingy maro ny tsindry mianjady amin'ireo ala onko ka miteraka fahasimbana ho azy ireo na eo amin'ny lafiny ara-boajanahary izany na eo ihany koa ny lafiny fitrandrahana tsy ara-dalàna izay ataony zanak'olombelona Jiabson Robert. Efatry amby 100 ny velaran-tany misy ala onko eto Madagasikara dia hita aty amin'ny faritra Melaka avokoa izay mahatratra 5,500 hektara mahery any ho any izany amin'izao fotoana izao. Maro ny tsindry izay mianjady amin'izany anefa ka miteraka fahasimbana eo ny lafiny ara-boajanahary sy ataontsika zanak'olombelona azy ireny noho ny fitrandrana tsy ara-drara. Manoela izany dia nasongadina teo anatrehany be sy ny maro ny mazava-dehibe ny ala honko. Honko azo araiky farany izay ilaigny amin'ny fiainantsika olombelogno raha mikoragna tontolo iaina satria agnisan'ny hazo mitroka gaz carbonique be indrindra raha hoarigny amin'ny hazo jiaby ambonin'ny tany ny honko. Zegny ny antony voalohany. Magnaraka moa izy fanambaran'ny PST igny misy zava-mananaigny ilaintsika mipetraka hitantsika noho ny fisian'ny honko. Namafisy ny préfet ny Maintrano ihany koa ny fanentanana sy fiarovana izany. Mahafaly anay ny mamporisika antsika rehetra mba hiaro izany ala honko izany. Arovintsika ny ala honko mba ho fahasoavana ho antsika aloha ary koa mba ho fahasoavana ho amin'ny tanindrazana sy ny firenentsika sy ny mpiarabelona amintsika. Ho tohizatsika ny ezaka rehetra izay miaro izany ala honko izany atao anatin'ny faritsy Melaky iray manontolo ary raharana tanteraka ny endrika rehetra sy ny atao rehetra ka manimba izany ala honko izany. Distrika telo ato anatin'ny faritra Melaky no ahitana ala honko avokoa: Maintrano, Antsalova sy Besalampy. Fikambanan'ny vondron'olona fotony miisa 7 no manao fiaraha-mitantana sy fanarenana an'izany miaraka amin'ireo mpiray ombin'antoka toy ny WWF, Blue Vantirsa sy Ornasa Bondi. No marina taty amin'ny commune ambanivohitry ny Soahan distrika ny Antsalova faritra Melaky. Ny fankalazana regionaly ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny roivoary ny ala honko tamin'ity taona ity izay nahitana hetsika maro samihafa toy ny diabe na ny carnaval, fanentanana, fampiratiana tsara tamin'ny alalan'ny tranoeva ireo asa vitan'ireo mpiray ombin'antoka mpisehatra amin'ny tetikasa fiarovana ny ala honko sy ny maro hafa. Vonina ny aleotena tanteraka amin'ny fiarovana sy fanatsarana ny fitantanana ny faritra rovana an-dranomasina Anosy Baraine na ny Melaky any ny fikambanana Vezomiray amin'izao fotoana izao raha efa nisy 10 taona mahery lasa izay no nanaovan'izy ireo fiara-mitantana niaraka tamin'ireo mpiara-miombin'antoka Blue Vantirsa manoloana izany dia nanao hetsika fionambe teo amin'ny sampikambana izay nanasana ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana tany an-toerana mbola Jiabson Robert ihany. Manantena zay matokisa le matao préfet fa vonina ny Vezomiray amin'ny alalan'ny dingana zay nampianarinao nay no maly zay. Naneo ny fahavononany teo anatrehany tompona andraikitra isan-toko ny sivily sy miaramila miaraka amin'ny vahoaka ny fikambanana Vezomiray amin'ny aleovan'ny tena tanteraka hitantana ny faritra rovana ny ranomasina Anosy Baraine ato anatin'ny faritra Melaky ankehitriny raha efa nisy 10 taona mahery lasa no ny tantanana an'izany miaraka tamin'ny mpiray ombin'antoka Blue Vantirsa. Andray antanana ny tantanana faritra rovana manokana zahay satria tsy ela fa ONG zay manonanay nihezaky ampahaleotena anay. Araka izany dia nikarakara hetsika lehibe nanaovana fiaonambe ny antsona ireo mpikambana rehetra izay efa mahery ny 700 isa ny fikambanana Vezomiray Anosy Baraine mba hisiany fifaneraserana eo amin'ny samy mpikambana sy hanatsarana ny fomba fiasa teo aloha.
nandritra izany moa no nampahafantarina ny mpikambana tsirairay ny vokatry ny tombana ny asa vita nandritra ny taona maromaro lasa izay teo amin'ny fiarovana sy fitantanana ny faritra rovana an-dranomasina no Sibarenina Melaky ka nahazo salanisa 10.N amin'ny 20 ny vokan'izany izay nomeny ny fitalavam-paritsy ny tontolo iainana sy ny fanosoana Lavainjafy Melaky miaraka amin'ny fitalavam-paritsy ny Jony sy ny Toekarena Manga piay an'izany fikambanana Vezomiray izany. ela be tagny zay tsy nisy vidéo fa tamin'ny 2017 nisy asasamanilana no ny azonay sorako aloha fanjakana eto satria sorako fanjakana araka zany hoe maro ndesoka zay tsy nazahoanay le moyenne paraparatsy agny amin'ny 15 na 18 ka eto zahay nona ny fikamanana Vezomiray zany hoe anarina an'izay tsy mety indrindra moa zay fanety atsaraina. Taty amin'ny commune Ambanivohitra Soany district ny Antsalova no nanatanterana an'izany rehetra izany izay nanaovana hetsika maro sosona toy ny diabe na ny carnaval fanentanana amin'ny fiarovana ny nosy barène radio crochet lalao baolina kitra sy ny kilalao maro samihafa araka ny lohahevitra manao hoe Vezomiray mandray an-tagna ny faritra rova. Ny fikambanana Vezomiray no Sibarène sy ny mpiray ombonantoka amin'ny Blue Ventures no tomponantoka tamin'ny fikarakarana izany izay eo ambany fiain'ny fitalevam-paritsy ny tontolo iainana sy ny fanosoana Lavainjafy miaraka amin'ny fitalevam-paritsy ny Jony sy ny Toekarena Manga atao anatin'ny faritra Melaky. Velantsika eo makasika niny fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika ho tanteraina manomboka rapitso 4 aogositra ka hatramin'ny 9 aogositra etsy amin'ny AFT Andavamamba ny andiany fafolo amin'ny salon CFMAE na ny Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi ity etsika ity moa izay mifantoka tanteraka amin'ny fanomezana tosika ireo tanora eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fampananana asa fa isy ihany koa ny atrikasa sy fiofanana omena ireo tanora ireo ary horesana manokana mandritra izany ny fitariana amin'ny asa eo ihany koa ny lafiny fandrarahana ny nomerika ary ny fahafana miasa sy mianatra any ivelan'ny fanampanazavana. Misy fiovana ny sehatry ny asa anisan'ny manana misy fiantraikany eto Madagasikara zany ny resaka teknôlôjia rehetra izay efa tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao donc noho izany misy fiovana eo amin'ny asa betsaka ny tanora manam-pahaizana eto Madagasikara fa indraindray ny asa no les besoins na asa zany tsy mifandray amin'le fahaizan'le tanora dia eo zany no ahitanay hoe mila tosika kely na eo amin'ny resaka fiofanana tsy resaka asa ihany ny CFME fa na eo amin'ny fiofanana sy ny fiofanana arak'asa dia misy orientation zany tokony hojerena ihany ho an'ireo tanora antsika ireo mahafeno an'izay filana izay ve ny fahaiza-manao ny tanora eto Madagasikara mahatonga ny hoe mbola misy ny tanora tsy manana asa ankehitriny na mbola manana hoe fisalasalana amin'ny hoe sehatra asa inona no tiana tokony hirosony ahafahany zany mivelatra ao anatin'ny asa aoriana. Afa mitoy hatrany ny fiofanana asa tanana izay karakarainy solombavam-bahoaka ny Vohipeno ho an'ireo tanora laisivavy any an-toerana. Commune enina no efa nisitraka ny fiofanana makasika ny mekanika auto sy ny fanidinana voankazo tsy mitsaha-mitombo ihany koa ny olona manatrika izany ary maniry ny anohizana izany mandritra ity taona ity. Hilarion Razafitsotra, Thierry Randrenasolo. Mitombo hatrany ny isan'ireo tanora lahy sy vavy manaraka ny fiofanana arak'asa izay karakaray ny association Tambanivolo sy ny ministera ny fampianarana teknika aty amin'ny distrika ny Vohipeno. Commune enina indray no nisitraka izany taty an-toerana ka ny mekanika auto sy ny fanodinana voankazo no fiofanana nomena ireo anakavemindreny sy analay amindray. Ny akamaroan'ireo nahazo fiofanana dia naneho fahavononana fa hampiatra izany amin'ny velotena andavanandro sy sarotra ny mamorona asa fa ny entina manomboka izany no sakana hatrizay. Mahita zany aho zany tena velomako tegna zany zany satria raha iaho mahita moton'olo sima zany da afaka amboariko io zany. Izahay tanora dia tena anisany mahazo tombontsoa bebe kokoa amin'ny fanodinana ny coco ho lasa ily coco satria hatramin'izay da sy lalanay hoe
kaiky izy ty coco ity la vadika ily coco dia tena zahoana vola be tokoa. Niavaka ny tao amin'ny commune ambanivohitra Vohindava noho izy manana volo coco besaka indrindra hany ka maro ireo te ahay ny fanodinana izany ho lasa menaka. Ny tombony dia raha mianatra le formation reo fikamanina reo dia ampiarindreo le izy rehefa vita. Afandro mampiatra anazy zany dia mampiditra ny vola agnaty isa-tokantrano. Ny commune rehetra efa nandalovan'ny ireo mpampiofana dia nankasitraka ny solombavambahoaka voafidy taty an-toerana avokoa amin'ny fanoanana ireo anakavemindreny sy ny tanora lahy liana amin'ity tolotra ity ary maniry izy ireo ny hanoizana izany hatrany. Amaranantsika ny vaovao nananga omaly ho an'ny Lamek Arabie Saoudite ireo délégation malagasy 70 anatanteraka ny fivahinianana masina kely na ny Umra sambany no hananomanany CICD ity fivahinianana masina ity izay azo atao mandavataona fa tsy mitovy amin'ilay fivahinianana masina lehibe voafaritra ho indray mandeha isa-taona. Iverina ho dingana vaovao an'ny Mpino Silamo izay manam-pikasana ny anatanteraka ireo adidy ara-pivavahana fanampanazavana. Adry izay tanteraina amin'ny daty voafaritra asia atao indray mandeha isa-taona fa ny Umra kosa dia azo atao mandritra ny taona manontolo. Fivavahana sy fanamafisana ny finoana no tanjona amin'izany. Marina fa ity no andiany voalohany amin'ny fivahinianana masina no karakarainy CICD izay mikendry ny Anamora asia andrindra ny dian'ireo mpivahiny malagasy ho any amin'ireo toerana masina ao Lamek. Ho any Lamek izy ireo andeha hanatanteraka fivahinianana masina kely. Ny fivahinianana masina be tsy dia manana fotoana manokana fa ny fivahinianana masina kely azo atao mandritra ny taona iray manontolo ka ity no voyage voalohany izay karakarain'ny CICD amin'ny ity Umra na hoe fivahinianana masina kely ity. Al-Umra ny fivahinianana masina kely dia ny fitsidina sy famangina trano ny Zagnahary any Lamek, trano izay naorin'ny mpaminany Ibrahim na koa Abrahama. Manatena ny verina tanindrazana amin'ny mpilaminana ireo mpivahiny rehefa vita ny fanatanterahana ny fivahinianana masina Umra ary antenainy mpikarakara fa itoy amin'ny andiany manaraka ny fandrindrana izay ataon'ny CICD ifanaraka amin'ny andrasan'ireo mpivahiny. Top klasy top vavy tapitra ny oran'ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.